Misy torohevitra efatra ireto anatsaranao ny herinandronao sy ny hoavinao. Aiza miala ary zay indray jerentsika ao anatin'ity vidéo ity. Fary miarabantsika rehetra ary manona fiadanan'ny tompo amintsika. Mankasitraka anao manaraka hatrany ny pejy mitsangana ka miazava. Torohevitra efatra anatsaranao. Voalohany, alaviry ny namandratsy. Aiza manaiky ara-dalana amin'ny namandratsy ianao, aiza manaiky taominy influenceny amina zavatra tsy mahomby, fa mandany fotoanana fotsiny zany. Faharoa, manana fijery lavitra. Ity ny tanjaka mampiavaka amin'ny voromahery. Ny voromahery afaka mahita 4 kilometatra manodidina eo. Noho izany mila mahita ianao satria ianao dia olona andeha lavitra. Fahatelo, manana tanjona ho eny amin'ny avo. Ny voromahery ambany karazana indrindra dia afaka manidina eny amin'ny 4 kilometatra miala amin'ny tany. Eny amin'ny avo nefa voahomana ho anao. Faefatra, manana toe-tsain'ny mpanjaka. Aiza mbanina ny tenanao aiza makatahaka fiainan'olona tsy mahomby fandana manao zavatra goavana. Vitanao io ny zavatra eto ambonin'ny tany dia natao fehezintsika olombelona. Noho izany voafehanao io. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike, sy micommente, sy mipartager. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao isabonina amin'ny page. Mame fotoana antsika amin'ny herinandro andray veloma tompoko.